Milaza ny PMF fa ny fanampiana eo amin'ny fampitaovana enti mamonjy ny voina no tena andraikitra sahan'izy ireo. Fa tsy ny PMF no tompona andraikitra voalohany amin'ny famonjena ny voina amin'ny lozan-dranomasina toy ny lozan'ny seho teny amin'ny village touristique farany teo iny. Ya, io mana fanazaviako tarinamana roa teo ihany zay namontany teo hoe ny plage zao dia tafiditra amin'ny sokajiny hoe domaine public maritime. Ka am'izay lafin'izay izy dia ny la mairie na ny préfecture reo zany no tompona andraikitra voalohany amin'ny gestion ny plage io ama domaine public maritime zay. Ka raha manontany anao hoe andraikitra ny PMF amin'ny plage io zany ataoko hoe tsy misy andraikitra ny tena mivantana zany amin'izy io am'izao. Fa mety mbola ivory agnaba zay, mbola ifandamina zay, io mahita hoe ino ny andraikitra tokony sany PMF amin'izy io am'izao. Etsan-daniny milaza koa nefa ny avy amin'ny mpamonjy voina fa ny fanampiana ihany no ataon'ny ekipa rehefa misy voina miseho. Pompier tokoa dia tsy misahana direct ny ranomasina na manao fiambelana permanent ny ranomasina fa kosa raha misy fanavotana zay raha miasa raha ny farimbona amin'ireo entité lazaiko teo zay dia midina avy hatrany zay miara-miasa. Anisan'ny mampimonomonina ny mponina fa indrindra ireo tradozy ny faniliana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra toy izao satria tsy fantatra intsony izay tokony ho antsoina rehefa misy voina an-dranomasina miseho.